Ity vidéo ity dia mangataka mba alefa raha misy namana na havana na olona mahafantatra manokana ny dokotera Rakotonaivo Mamso Judikael izay adjoint chargé des affaires techniques ao amin'ny HCRA. Averiko fandroany le anarana dokotera Rakotonaivo Mamso Judikael adjoint chargé des affaires techniques. Mila averiko fantelo ve Rakotonaivo Mamso Judikael. Nataoko ity vidéo ity satria ianao nandray fitenenana amin'ny maha-dokotera anao mikasika ny zavatra nitranga teny amin'ny HCRA. Raisiko tsikelikely le zavatra niteneninao. Na dia mahatsiaro arany izy ary mihetsika ny tongotra aman-tanana dia mbola misy le tioana trakéotomie iny izay ahafahan'ny zareo miaina zany ary tsy afaka mamoaka feo zareo na mahatsiaro sy teo an'io hevitra ary dia voatery mampiasa ireny tablety na telefôna reny mba hanoratany zareo ampitana ny hevitra eo amin'ireo mpiandry sy amin'ireo mpitsahatra. Karazana ohatra ny tarte kely reny, ny ariva, dia donaty, dia niaraka tamin'ny masikita. Dia izany ny alina an'iny vao narary tamin'ny telotelo teo. Dia nentina tena miala tsiny tsy dokotera fa olona mba malahelo amin'ireo olona miady amanaina amin'izao fotoana izao. Hoy ianao hoe vokatra le empoisonnement ny raisiko loatra izy dia tsy afaka miaina le olona fa misy paralysie an'ozatra eo amin'ny tenda ka hatrany amin'ny tratra. Ho fisorohana an'izay paralysie izay tsy afaha miaina izay dia ny solution dia trachéotomie. Izany hoe didinany eto dia amin'ny alalan'izay ny olona no miaina amin'ny alalan'le tuyau. Une solution iny zany dia solution noho tsy fahafahan'le olona miaina vokatra le paralysie. Ny fanontaniana manaraka momba le empoisonnement, inona le fanafody ary? Averiko zany ny cause-n'le aretina empoisonnement ny fisehona dia paralysie an'ozatra. Ny solution namenareo dia nanampy tuyau ahafahan'le olona miaina satria tsy afaka miaina le partie tokony iaina, ny avokavoka sy ny ozatra sy ny avokavoka. Dokotera Rakotonaivo Mamso Judikael zany hoe le machine na le tuyau ana trachéotomie zany manampy fotsiny amin'le olona mba hiaina ny fanontaniana inona le traitement, inona le fanafody ampiasainareo hitsaboana le olona nahazo empoisonnement. Satria tsy tao mbo malaza rery io ka io fa manerana nosy zany hoe efa santé publique le resahana complice ianao tompona andraikitra voalohany ianao raha mbola misy olona maty ao aorianan'izao. Tenenana hoe inona le traitement fa hatreto rehefa nanontaniana le olona rehetra izay efa nanana havana maty dia misy hoe nampiasa ciprox, Metris, Bevitine, paracétamol, MDC injection, omeprazole, Lovenox, Dufalac, Manitol 20. Reo ve le fitsaboana le izy sa misy traitement hafa ataonareo zao rehefa tsy tenenareo hoe inona le singa dia mba teneno anay au moins hoe inona le traitement, inona le fanafody exactement ampiasainareo zao. Averiko dokotera complice ianao. Complice voalohany ianao raha tsy mamoaka an'izay zavatra izay. Aina olona le resahana eto fa tsy resaka politika, aina le resahana eto. Ny zavatra efa natsidika tany ampiantohana tany dia ny hoe nolazaiko teo tamin'izany ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jolay, ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jona. Nefa niteny teto hoe maninona raha te hanana vatana salama ireo olondreo alefa tsaboana tsy ampitan-dranomasina na dia tsy hanosy Maurice ihany arany fa tsy nanondrarana zany moa fitondram-panjakana. Namana Andriatsalavery Gaëtan Andriamalala Fenoasina zay telo mirahalahy telo tokony masan'andro ny tona izay efa makafakana izay betsaka matsy ny resaka mahakasika azy ity hoe inona marina moa le marina tena lazaina aloha dia zao tsy fantatray aloha aloha tsorona satria ny tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena tsy miteny indrindra moa fa i monsieur Singa tsy miteny mihitsy ny izy fa dia averina fotsiny io dia nisy singa zay tsy fahita firy ao anatin'ny vatan'olombelona dia nalaina izy io dia nentina tany lasa nandeha fiaramanidina i singa tsy monsieur Singa io tsy le mijanona eto fa le singa nentina tany ny fiverenany tany Strasbourg ny fiverenany singa avany tsy ty singa fa monsieur Singa no nitondra ny hoe misy singa ohatran'izao. Za zany tena vaka foana ny saiko hoe olon-dehibe izay azo iverina fa manana ny fahaiza-manao raha resaka momba ny fitsaboana eto amintsika mametraka ny zavatra diso ho an'ny vahoaka malagasy tsy mahagaga ane raha ohatra ka le préfet indray raha manosika atsika ny any hoe tsy ilay natsony ny fitokonana ety seroso fidinan-dalambe fa anatin'ny tambajotra tserasera nareo miresaka zany very olona dia voafianao ve ho an'ny mpitondra eto amintsika eto tsisy filoha eto afa-mpitondra misy eto voafiana ny mpitondra ve ny vahoaka ao aminy sy aloha tsy teny vahoaka tsika fa le olona zay eo ambany fididiny voafehany ve satria misy miteny tsy
de tsisy mamaly itsony iny teto isika vao nisy iny niakatra tamin'ny fahitalavitra aloha ny mpitondra tsy nisy akory ny fiaraha miory tamin'ireo olonireo fa nanirakolona izy efa herinandro taty arina tsy nisy akory ny fisaonana teto amintsika raha tadiditsika tsara tamin'ny fidirana teo amin'ny kianjabeany mamasiny io mbola kianjabe mamasiny mantsy raha niditra teo ny vahoaka malagasy nisy ain'olona telo ambe folo latsaka teo naninonytsika tamin'iny nalahelo avokoa sy hoe misy ny fahanginana sy ny rehetrarehetra fa tamin'ity indray mitoraka ty kosa efa tafiakatra 7 namony ainy aiza ho aiza zany zao amin'ny ankehitriny le fandraisana ndray tena tsy mandray andraiky tianareo aza miteny zavatra diso manoloana amin'ny vahoaka satria ny tenenako hoe zavatra diso manoloana amin'ny vahoaka le zavatra le ambaranareo izay hoe tsy haiko na marina na ho diso miandry ndray ve andrea tsy lavergaetan andrea malala fenoasina reo olona eo ambany fedidiny le nitendritendrenindreo zany hoe ity niteneninareo reo manko tsy afaka le mandeha fotsiny toa de hoe andeha hiteny le manana finiavana zany hitatsika ngama tamin'ny androny andriamanizato risara zay ministry ny safidy tamin'ilay ady tamikrenina tam'ireny izy namoaka hevitra voalohany izy ministry ny raharaham-bahinsika tam'ireny fa tonga de teo eo izy de voataka lanykiso hitatsika ngamba ny zavatra rehetra zay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena fa zay tsy nahazo ary moa fa nitenen'le mpitondra hoe tsy maintsy miandry baiko avy aty amiko izy marina ve zany moa nanao miaramily satria manko hoe izy ny filofaratapony alao no mieza koa filofaratapony folo alonda de manisy tsy nandalo azany ary zany mifa tsy nandalo azany fampompirenena ivelany tafika zany izy fa izy nefa ny filofaratapy de miandro ve zany nyrehetra eo amby amin'ny fahadidina zay nge le nresahako teto ny maly hoe aloha raha nga tena miaro mpitondra ny tafika am'izao fotoana izao fa tsy miaro vahoaka esorona zany le teny filama diso le teny filamatra efa tsy zay tsony hoe hoan'ny tandrazana ny zavatra misy zany le izy miralao amin'ny ankehitriny amin'ny ty zavatra izay malasa sainy ty ny hoe efa betsaka reo ain'olona latsaka izay eto tsy manozona poapoa tena elako impito mandrifotr'olona zany fa hoe tena endrasan'le fitondrana ho tapitra ny ain'ireo olondreo raha ny fahalalako anazy satria le olona rehetrarehetra zay efa ao anatin'le toera-pitsabona le oksizena ny sisa zao mitazona ny ain'le olona izany hoe raha miala zany io oksizena io tapitra ny ainy manao velomartany oderlanitra izy fa ao anatin'zay ny omalo zao nandeha tamin'ilay famoana sy ny nisy zay olona latsaka ny ainy tsy maintsy nalevona satria tena nyteny mihitsy nlay olona tao anatin'zany mivantantsika eto am'valonvalopolo teboka valo amin'ny ankehitriny tao anatin'izay sehatra izay dia nisy lay filazana tao anatin'lay izy makasika ho an'ireo olona zay trapaoriana no hoe rehefa tonga teto aminay sy tany amin'ilay toerana izay nitsabona azy hoe ny fanafody rehetrarehetra ozy izy tao de nomena fa tsy masitrana an'le olona zany hoe tsy mamaly le fahasitanana ho an'le isam-batan'olona zany zay zavatra omena nanomboka ny herinandro alohan'ny afatesan'lay olona de nyteny mihitsy ny fianakaviany rehetra hoe namoaka zavatra tena faran'zay maimbo be foana isan'andro mivavany sy noriny de fa kely ozy izy ny finoanay satria zany raha mamoaka an'zany foana izy nandritra ny herinandro tsy afatesany efa potika avokoa izy zany ny tao anatin'ny ray manontolo tao de mivoaka izay zavatra izay isika zany eto mahita raha ny ataremarika zao moa zany tena manao amba maso tsy hita tovatan'orona lay tompona ndraiky tetyanivon'ny asiera mangina tsy miteny satria matahotra le voadaky eo am'le toerana ny antony tenenako an'zay hoe tsy mangina fa tsy miteny ao anatin'lay sehatra tokony amoany any taremarika hoe reto ny taremarika efa latsaky ny ainy reto ny taremarika efa andalam-pahasitranana ary voaka tsy hoela reto kosa mbola tsy ahitana vahaolana mihitsy ny fivoaran'ny fahasalaman'izy ireo izay io andrasan'ny vahoaka malagasy io fa ao nareo de manginginao ary tena dosoko tanteraka za maro jaona rahatiny ino miteny hoe mpitsabo mpanampy no apetraky nareo itsabo an'le olona fa nakaiza daholo zany le tena mpitsabo tena mafeno le fepetra itsabona andreo la ain'olona ne gaetandria tsy lavery sy andria malala feno asina tsy lalovina ane le ain'olona fa tsisy manana n'io ainy io fa io ainy io rehefa latsaky indray mandeha
de tapitra ny andronao fa raha ohatra ka miverina le aina raha ohatra hoe mitsangana le olona rapitso ilo ataole olona any atsime lolo vokatra ny zavatra apetraka zany de tsotra reo olona ireo raha mbola tianareo mbola manao fitenenana farany amin'ny tian'io ty de tsy teny tsony hoeto any ampitan-dranomasiny reo de tsaboy amin'ny fomba rehetra mihitsy tadidio tsara ny tantara io manko ny lasa nanao 5 ohatratsika tao anatin'ilay izy hoe tonga de taty le 7 ny volana jona fa ny fahavalo ny volana maritsa io tany mahajanga nanotokotika ny kibon'ny mpitondra de iny zareo nge tany ampitan-dranomasina ny tsabo teny ny fahavalo ny volana maritsa izay tena hoe namana tena niara-ninana manta sy masaka tamiko mihitsiny izy mivady tany Kalamavony taditsika reny izy isataona de manasa olona ny olona eo manodidina zany satria izy tena manana fahefana mihitsy mpanan-kareny zany olona zany malala tanana be zany olona zany rehefa manasa olona izy eo ny fahavalo ny volana maritra hatram'izay de efa nandeha foana io fa ny fahavalo ny volana maritra tamin'ity taona ty rehefa nanasa olona izy de nokendrena mihitsy latsaka ny ainy ny zavatra rehetra mbola tsy tonga tany amin'ny hôpitaly tany Fianaratsoa teny an-dalana tapitra ihany koa ny ain'ilay vadiny natao fanadiadiana rehetra tany ny atombony tantara io rehefa natsona le mpanampy tao an-trano satria efa tonga tany Fianaratsoa zareo de na hoe ty ny numéro an'le mpanampy ao an-trano natsona le mpanampy tao an-trano efa tapitra ny ainy de le olona le tsy tapitra aina zany nandray le finday tao an-trano zay tsy ninana hoe ninana an'izao zavatra zao rehetra de nidina tany zareo fantatritsika avy any ndriatsy laverigay ata ndria malala feno azy efa valo enina ny am'izao fotoana izao nampidirina ponjy reny olona zany de mangingina any satria tsy raha raha-pirenena fa izao ny teneniko anareo ary tena ty de atsipiko ho an'ny mpitondra eto amintsika rehefa misy olona ao averiko foany ty raha vao misy raharay eto amintsika na inona mahasaringotra olona atao anatin'ny fitondrana mikatony ifanadiadina tadidio zay teniko zay rehefa tsy teny etsotsony raha-pitso sy ravakapitso raha vao misy zavatra mahasaringotra ny mpitondra ao na izy io na iza mikatony io fa raha vao tsy misy raha mahakasika ny mpitondra ao misokatra io vitatra amin'ny farany fanadiadiana hitatsika tsara ny zavatra misy de io zavatra io zany raha jerena am'izao fotoana izao manao salobokomana misy olona voaroroy ao za tsy teny iza fa ia sy be aloha de voaroroy ao ary hita amin'ny tabajotra tserasera reo zavatra rehetrarehetra zay misy tao anatin'ilay izy raha toka everiny rehetra zay ao anatin'ilay fitsaboana efa manana an'le fahasalamana tanteraka efa milalao finday lay olona le tompon'ny fanasana inona ny arany tsy alokafana le fanadiadiana makasika azy aloha hoe inona marina ny zavatra misy fa lasa le tondrotondromolotrony kisoa mampizogany omba mampiditra an'le olona eny amponja zany io tokony fakafakana tsara zany zay tokony miditra mpidiro zay tokony avoaka voay fa aza ataonareo safy be mantsana fotsiny hita tamin'ny zao fanaraha masootran'zao izay nge nanana pirofo re olona nisy famonoana olona ne teny aminay misy pirofo fa rehefa mitondra ny andrea tsy laverigayeta andrea malala feno asina indrindra fa amin'ny alalan'ny findainao video tadio mazava tsara fa za zao anisan'ny vavolombelona tsy niekeny mpitsara mihitsy ny reny fa lazay fa hoe montazy efa vitanareo montazy re olona ho amin'ny ankehitriny zany tsika de miverina am'izay hoe ay ve azo raisina am'izay zany le re zavatra hita reny hoe hita amin'ny alalan'ny fandraisana sarterianana sy fandraisana feo aloha za de tena i moa zany tonga de lavo le tao amin'ny fitsarana mihitsy za io de vao labara témoin fa tena tsy niekeny mihitsy zany afaka fironony zany de tia indray ara ho any sary rakitsary io afaka fa maninona raha am'izao fotoana izao zany le izy lasa ikena am'izay hoe ay zany jerena tao anatin'le izy hoe le hoe arakaraka le olona aveo anatin'le izy za zany lefa manatrika le fitsarana ohatrany reny zay moa ny raharaako tamin'ny asa fanaovan-gazety tamy voalohany manatrika raha-pitsarana io ary mahalinana mihitsiny io rehefa jerena io de hoe arakaraka mifetsiky le olona tao an-trany de nahitany nampiaya le olona zany ve jaridiny eo tsy maintsy mihetsika anie le olona ao misy olona sainy eo tadio za hatram'izay fanasako olona rehefa misy zavatra tao na izy nareo nga mety iombokevitra amina fa za tena tsy mihinana mihitsy fa varina ao anatin'le mandroso sakafo aman'olona fa ny an'le faran'lefa mody am'izay le ambabilany eo sisany anahako de ny olona zany mieritreritra hoe le olona le tsy nihinana ave zany nendrikendriana hoe matoty tsy nihinana de ty nendry ty zany ny voaroro eo ana zay nge io zavatra misy io ry izy mirahalahy miarabanareo aloha
ia miarabany marjona miarabany mpiaino rehetrarehetra miarabantsika manaraka tsy tapaka ny deona fandehany a miarabany manomokana ny finoasina ihany koa ary nisy fotoana moa zany nandalo kely tetsy amin'ny andotapenaka tetsy a somary nanapanapaboly kely de fantatry le razoko de hoe mba ataovy kokoa kely eo e kokoa kely ho anazy zany a eo andotapenaka eo am'izay fotoan'zay ary ny zavatra misy avy de raisiko atrany lay resaka aloha mialohan'ny anoizan'ny fenoasina azy a ny faneho-kevitra zay matsy ny tena mampametra-panontaniana hoe maninona ary neto Madagasikara irery ihany zany a no ahitantsika n'zany hoe tsy azo tenenina ny marina sy ny fahamarinana inona zany no tenenina eto raha ohatra ka zay no mipetraka satria raha ny nambarany tsy hoe akory manohatra ny tenina na ny zavatra nyresahany a fa somary mahavarina ihany ny faneho-kevitra sy ny fanambarana natao lay hoe atao ampahabe maso aloha iny loha zany mazavy ho atao ampahabe maso a ny fitsarana ireo voaroiroy a rehefa vita ny famotorana zay zao de efa mampametra-panontaniana zay trangy zay satria nisy fotoana ny ireo fianakaviany namoiny ainy sy ny fianakavian'ireo manana marary am'izao fotoana zao a ilay niakatra teo amin'ny tribunaly izay nailika fa tsy nahazo niditra tao anatin'ilay salle d'audience efa fanontaniana mipetraka zany zay zavatra zay hoe inona ary atao ampahabe maso a ry fianakaviana reto a hiditra ijery sy anaraka an'ilay zavatra misy a ireny no sakana nahazo azy teboka faharoa de lay hoe tsy ho ambara ny anaran'ilay singa mahery vaika satria manaja ny tsy ambaratelo n'ilay famotorana misy resaka maromaro moa no mandeha ao anatin'iny a ny faneho-kevitry ny olona ihany koa mandeha satria ao ny miteny fa aleo tsy de tsara omenatsika ilay izy sa lasa ianaran'ny satria malagasy matsy mahay an'izay ataontsika faka nitahaka izay ihany misy miteny hoe sao de alain'olona tahaka sao de alainay zany fa hamononay tena am'izao fiainana sarotro zao sy ny sisa misy ihany koa nefa ny miteny ao anatin'izay ary betsaka ny miteny hoe rehefa ny zavatra marina ka zay ny tena zavatra marina tokony olazaina ary tokony ampahafantarina ny olona zay ny zavatra misy anankiray am'ilay resaka mahakasika ity singa ity inona ary lay singa inona tena marina mahakasika izy io a ahafahana miditra ao anatin'ilay ataontsika hoe fitsaboana sy fandraisana tanana ireo marary ireo rehefa zay ihany koa de hoe tsy tenenina ihany koa izy a ny anarany sao a mampianatra tsy ny hafa zay fanazavany-zareo a ary farany araka ny teneny marjona teo de le hoe sinema ve sa tena zavatra misy marina satria raha ny nambara aloha zany atreto a de mbola tsy afaka miteny ony a ireo marary ao anatiny maly nefa nisy ataontsika hoe oronatsary a navoakan'ny ministeran'ny fahasalamana misy marary miteny tao anatin'ilay izy de eo zany mampametra-panontaniana hoe marary izy no afaka miteny izy marary tsy afaka miteny a iny moa tsy anjaratsika fa ny mampiahiahy ao anatin'zany rehetrarehetra zany de le hoe mifamaofao be a ity resaka ity mifamaofao satria misy marina tsy tiana aseho ary tsy tiana ho fantatry ny olona ao afenina tanteraka izay fahamarinan'zay ny tsy tokony ho adino nefa ao anatin'ity zavatra ity de le hoe ain'olona no resaka eto malagasy a iray raha amitsika malagasy a monina eto an-tanindrazana ary aina lahatokan'zany ainy zany anteveniko aloha le arabaka eton satria arabaina ny tsy maty fo amanaina ny nodimandro moa iny a de mandria mpiadanana miondrika mpanajana ihany ko an'izay manamanjo indrindra ao anatin'ity resaka hoe fanapozinana ara-tsakafo ity a samio tsara ny tantara ihany ko anefa ho an'ny tsirairay avy zay tomponantoka tamin'ny fanatanterahana an'izao raha ny resakitsika ny amin'ny hoe tsy ho avoaka lay tena marina ao anatin'ilay raharaha zay nylazaindrareo moa zany fa tsy resaka hoe fanapozinana ara-tsakafo hoe fa nininana tao le zavatra zao anefa ny tsara ho fantatra ny malagasy inga tsy ampianarina manao ratsy fa hainy malagasy tsara zany ary raha miresaka ny atao hoe fanapozinana izany tsy voa tamin'ity 5 ity nge ny malagasy ny famorika sy ny nanao an'izany fanapozinana zany fa raha ny ara-tantara arane de efa nisy zany atao hoe fampisotroana tangeny fitsarana ny olona rehetra tamin'izany vanim-potoana ny fahampanjaka ny fisotroana tangena
ary eo nahitana hoe marina ianao sady iso ary tao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe misy zay iverina fa raha hoe raha velona oriana amin'ny fisotroana tangena de olo marina ary rehefa misy moa zany ny maty de hoe niverina fa hoe nanao ny fahadisoana ny olo anankiray rehefa mitoraka makaty amin'ny atao hoe fitsaboana isika ry amin'ny resaka siansa de misy ihany koa karazan'olona ao anatin'ireny hoe arakaraka ny toe-batany azakana an'ilay zava-misy ao anatin'ny vatany eo raha hoe resaka fanampizinana ara-tsakafo ane raha be de be ny zavatra azonareo atao hoe fanampizinana ara-tsakafo nisy eny anivon'ny fiarahamonina eny zay efa fantatry ny rehetra ohatra hoe fisotroana fanafody tsy ara-dalàna ohatra fa misy amin'ireny olo reny nge na nisotro ara de miditra hopitaly de mety marary kibo mivalana atao ny fitsaboana rehetra afaka somatsara mety hoe ao anatin'ny tsy fahatserovatena fa avy eo tavaverina somatsara fa am'ty resaka hoe raharaha fankalazana tsingeritaona ity mahagaga satria hatramin'izao 7 ny maty mbola misy zany reo olona hoe vitsivitsy anga miady amin'ny fahafatesana ao anatin'ny toeram-pitsaboana ilay manirikiry moa na mampiasa n'ilay teny araha hoe singa satria tsy hitanao ntsony ny andraisana azy fa rehefa naka an'io ampahana io zany ny tompona andraikitra andehanao an'ilay fitiliana sy fizahana mba nieritreretiny reto fianakaviana zay mbola manana manjo manana ny marary hoe rehefa tonga le valin'ilay fitiliana mifantatra mazava le izy inona ny tena antony na tonga le fanampizinana fa tsy nivoaka tsy navoaka lay marina fa ndao nge ho jerentsika hoe ao anatina toeram-pilanonana samy efa namonjy an'izay tsika mianakavy de tsy maintsy misy raha ho an'ny lanonana sasany de misy an'lay hoe cocktail de bienvenu ao anatin'izay raha atao hoe raha-raha-mpanambadiana ny resaka avy any amin'ny commune ianao zany veny firaisana ianao tonga eo amin'ilay toeram-pilanonana de mandray eo ianao aloha tam'ity fankalazana ny tsingeritaona ity andro sabotsy de iverina ihany ko fa raha nisy tamin'ny fotoana hoana ny nanana n'ilay donaty tao anatin'ilay cocktail bienvenu ve le izy sa taorina natambatra tany amin'ilay tsindrin-tsakafo de aza-donoina nefa fa misy tamin'ireo olona zay efa namony ainy eny e tsy donaty ihany no haniny fa nisy zavatra fa nohaniny tao e ka nahafaty azy inona zany le izy satria amin'izao fotoana izao nahabe resaka ny amin'ny ilay tompon'ilay tsingeritaona izay hoe afaka mijery telefona afaka miresaka ihany koa de hoe fa maninona zany de ao no miresaka hoe tsy ninana izy hafahafa ihany nge zany hoe nanao lanona-panasany zany ianao kanefa tsy nikitika tamin'ilay zavatra ho atolotra ho an'olona ianao raha manasa olona anankiray zavatra tianao aloha ary zavatra efa nandramanao aloha fa tsara zay ianao vao mandeha manasa olona zany hoe inona ny marina voarakitra zany zavatra rehetrarehetra zay de miankina amin'ilay valan'ilay fitaliana le izy kanefa tsy navoaka no ny antony maro isan-karazany